tolotry ny radio Madagasikara ho anao zao. Tantara mitoy mitondra ny lohateny hoe Valinady. Liampeny ny Ramarjon na Aina Faneva na Jedson na Fanembinitso. Ireo mpilalao Daniela no Rindra, ny Ony no Geralda, Felandrano no Mia, Faly no Tomady, Alain no Nijo, Zoma Mirina no Jezebela. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana, Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa. Devo sitrika mipasana le zanako mazitra sy fidina tamiko taloha. Tsy tantiko hoe nefa mifaly sy neritra mafy le lasa be fitiavana. Tsy zakako za mora mangidy fa mahela. Ataoko manaminy fa natao anay ianao hoe ary tsy vitana intsony. Ndry tsy matanora zanako Jezebela. Vita zay ny adidiko ty fa njara tsika sisa. Ny zaza mipitrapitra sy mahotsa jerena fa lasa tsy very. Na zaza mba nanao zay nampalahelo azy ho mifahavelony kanefa tsy mba nahita azy nararina dia naheno ihany azy. Tsy nisy fotoana mba niresahany zay talohany nafatesa. Matsapa mifadisoako tamin'ireny teny mahery tsy zakany ireny kanefa izy noko fa tsy mitana lelo amiko satria tena niova izy olona be fitiavana tokoa. Rehefa azo ny finosana lampony dia alevina tao amin'ity fasiny ity indray. Ataoko nangeneny manatinanao malahelo mafanao asaingy lazainy tata fa ny maty ny tsy afaka mifehezina tsoa. Ny fananagana ny tanana fanataony fa hanaovy ilomasi farany izy le rangam-pitory teny dia itiana fasa. Ka tsy tantiko hoe tsy fitako neny tsy neny azo ilazanao ty sanako mahantra fa tsy mahafoy ianao enako haiko fa tsy mahafoy Zanako mihitsy miaka nanatona fasandreny nefa ireo valalam-piandro fasany efa nidiny fasa ndanarera matao alaiva izy fa mampalahelo. Tsy retiko ty izy raha tsy isaky ndranomasy sady reraka nytomany mandoalika eo ambaravara-pasana. Tsy vitako Jezebela na mpangina azy jery azy ary tsy zakako maika efa ny anantony sapahery azy efa inketo mady reny. Miao zao neny dia olona be fitiavana sy olona tsotra sady tena tia olona. Raha misy ny olona tena tia neny indrindra dia ianao zany manaraka zany za dia papisy mamiary mitaotao anao. Mady rehetra dia hitsangana amin'ny fiavian'ny tompontsika ka manana fanantenana fa mbola eo na retsika anaka. Malahelo azy mafy tata sady tena tia izy dia nijanona fa tsy nandeha. Zanako neny tsy ara iaina amintsika tso satria tontolo roa samy hafa ny misy tsy ny maty sy ny velona fa tsy afaka ny ary hipetraka tsony tsika. Raha tsapanao fa tianao neny dia atao fotsiny hoe maty ny vatany fa ny fitiavany kosa velona ao am-ponao. Tsy ho hitako tsony ange izy aleo mba hitazana ny misy azy fiarany eto ambaravarany fasany eto. Miangavindritra rery zareo vetivety otsy mba hijery ny trano mahela ho nyty zazana velany ty. Sa ihany ka aleo amin'izay andefa neny tsy fotsony velomaneny tsy manadino anao miakely tena tianao
konya. Vitiny fandevenana ny mahela inoko fa andrem-piadanana any misy azy ihany izy zay mia azarana lahilitsiny izy fa efa voasaraka ny toerana roa samihafa ny misy atsika malahilitsika amin'ny maha olombelona saingy sambola andalo fahafatesana daholo ny olona ka ninonina misy eo anylohantsika dia mahery foantsika na zay iza mahatsapa fa mangidiny mandevonjanaka saingy zay no zava-misy dia ny manaiky ny azonay atao ny alony foko dia tsy ho afaka mihitsy raha tsy mahazo sazisazy azy fosotra nafatanora azy inona tiano lazaina rehefa meloka dia tsy maintsy mena sazisazy azy izy ninona fanazavana sy profetinareo eto an'loko eto dia tsy mahalala fa tsy hoe tomady ny antony nafaty anjanaka so atinonareo mantsy fa izy angeny vatiny tsy misy fifalinana fahasambarana tao anatin'izany tokantrano izany fa fijaliana sy fahoriana ny farany moa iny ny raha nahita iny fa afaka hatramin'ny eny vo eo any ny teny fahoaka ny maty andram-piadanany ka nahoana ny foazonao indray ny tantarany mahela ry Geralda tsy maninona fa ataovy amiko izay mahafaka mifonareo fa iaretako tsapako fa nanao izay nampalelo azy tokoa ny fahavelony mahatsapa ny fahadisoako zay no mahatonga hitsotra aminareo fa ataovy izay ataonareo amiko noho mahela tsy mety mihitsy raha tsy mahazo sazy ny mpanao meloka ka akoatran'izay koa mia zanaky mahela dia izao tsy omena ianao izy fa eto aminay izy no mipetraka manomboka an'io sady aneranay azay tsy vitanay tamin'ny atr'izay so koa mantsy hiara ny fampijaliana any izy ko izy raha teo koa mbola zaza tsy mahalala aninninina mifavanao koa ny efa nilaza tamin'ireny fa tsy zanako miay sady tsy napozinao hoe vavikely fa tsy lahikely araky ny eritreretinao Fa dada zany tsy tia andray neniko kiny lasa ary mia tiako anao ary efa zanako saingy lasa tsy fanadiny fa aoka ao an-tsainareo zany fafa-tsy ambina ny anao ka sarotra vonoana ainao koa fa ny olombelona olo mifona dia mahafiaratsaina azy ary nisakaina koa zany tsy fisanky sy tsy fanao atsirambina mihitsy dia ataonareo ina zany zao dada ka gadrainy izy retsy hamita ny saziny any am-ponja akoatrany hoe mandola mandy arak'izay lalàna mifandraika amin'izany aza sarotiny atsony tera raha ty Geralda so niverinao fa tomady rery aza ny disy tamin'ny nafatesany zanatsika ka matoy izy nanambady sy nanaraka azy tany dia midika fa hadidiny sandraikiny zany noho ny tsy firarahin'ny zanakitsika naton'ny anankiray nafaty azoko fa migadra zany angamo tsy hoe mihidy any am-ponja dia tsy afaka miara-mipetraka amintsika tsony eny retsy migadra mamita sazy dia mihidy any amin'ny maimbokely izy ny olona dia tsy ahita ny dadandray azy zany dia tsara hipetraka tsony zay fa tsy tianao angara eto aminay ianao no mipetraka misy zay rehetra tadiavinao angeto misy ato na kilalao na sakafo dia afaka mandeha any amin'izay toerana tianao aleha ianao rehefa weekend dia miaraka tsika telo mianaka zany ny tokotany koa neto mia malalaka tsara azonao ilalovana dia izao ividiananay bisikleta kely ianao raha tianao dia entinao mivezivezy eo dia rehefa hianatra na iravandray dia alaina seterina ny fiara dia fitafianao rehetra ataonay amin'ilay tsara kalitao reny daholo hatrany koa ny misy piasa marobe dia afaka manatanteraka amin'ny baikinao ka rehefa gadranareo dada dia za koa iaraka higadra aminy tsy misaratsaraka tsony zay fa izay misy azy dia misy ana zany mo dado ka rehefa tsy migadra izy dia iaraka hipetraka amin'ny any amin'ny tranonareo taloha zany ianao tany ingeny nahafatin'ny neninao tsy alenao aty aminay eto amin'ny misy papi za naraka ny dada mafy zany ra olona ka sary tiavina mihitsy be mokondomanahatra eny nefa avy eo manaraka hatramin'ny aina koma mihitsy tianay matomasika be aminay sy dady dia afaka didy amin'ny fatana zany fa nandrosiko tiatsiny rehetra araka ny fitenenana io dia nareo zany ny sisako manipika ozy izy ny dokotera aza mananareo fa anao zay faraheriko aho fikizanany mia adidiko maraigny azy zany
no manasa vilia be ny zanaka dada. Safoana ngeny manasa vilia tamin'ny Lena raha sy tsy nahetsika teo ambony fandriana e. Za koa aza mahay mamelona afo sy mahandro sakafo. Akosa manana zanaka mahay raharaha be ako. Sambatra be dada fa sady manan-janaka eny mahay manao raharaha. Dia inona zany no ataonao rehefa vita ny sasavilia? Mampiditra po? Ay, ka sasoara ny vilia fa aleo avy hatrany dia tonga dia ampidiriko e. Mbola sasana nge aloha vao ampidirina e. Dada ve dia anasa po? Mahay ary etsy ao fa ataoko a. Indray ary. Wai, fato tonga dia matory dady. Efa avy ny sakafo ka anao inona indray ary? Efa avy ny sasa sy miborosy nify ihany koa. Sa misy tokony ataontsika ve? Sasineny rehefa alohan'ny atory dia tsy manadinina mivavaka izany. Ohatran'izany koa raha vao mifoha, izay foana no efa nanazarany ahy. Ay, marina moa. Azafady rehetra fa tsaroko. Dia ianao zany no mitarika ny fivavahana. Ie, ndao hivavaka isika. Mandoalika nge dia mifandray ny tanany. Ao raisiko ny tanany dada dia mifampitodika tsika. Zao? Ie, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao zahay ny menao ny tontolo andronay androany. Ankehitriny raha atory izay dia engany mba hahita atory tsara sady hanatrika anay foana ianao. Io koa ny fiainanay mianaka kely dia papisy mami ary tonton Emmanuel lasany andafy. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahana ny vavaka. Amen. Bonne nuit papa. Bonne nuit ma fille, des bisous. Merci. Papa, j'arrive. Tonga soa zanako. Fa inona nataony dada ato? Mikarakara sakafontsika mianaka e. Sady toa hoe tia tsaramaso be hono ianao. Wai e, tena tiako be mihitsy izany. Mampatsilo saina be hono ireny ozy maîtressenay. Merci papa. Tena tiako ange daty e. Tia rien ki mimia. Za koa nge tena tianao e. Fa zay nge dada efa nizara bulletin deuxième trimestre e. Ay, ao ijereny dada. Dia ataoko ahoana raha tsy mahazo moenina? Ka poany dada mafy be dia tsy omeny dada sakafo ihany koa. Ataoko tokoa nge zany dia so heverinao fa tsy ho vitako ary zany. Ty ary dia kapoy ahy e. Ao ary mba vazovaza re zany e. Hoay marina e. Laharana voalohany amin'ny mpianatra 2.5. Moenina indray 17,62 sur 20. Teny efa 18 latsaka kely mihitsy nge zany ry niahy e. Raha tsy nanapaka mihitsy aza mety nahazo magnano to 18 mihitsy na mahery. Fa ngamo ianao fa nanapaka? Tamin'ny Lena raha reny dia efa nanapaka 3 andro nandeha nikaramana mafatokotany sy mivarotra vina metiko ny fidianana sakafo miampy an'le tsika nandevina neny teo reny. Efa nisy an'izany koa. Ie, nampalahelo kely nge za sy neny tato dia nandanga taminy sady nitomany fa ozy izy hoe za tsy hikapoka anao fa teneno ny marina fa bedin'i Jesosy raha vao mandainga dia niteny dia ahoana ozy neny avy eo? Nananatra izy hoe tsy mahazo mandainga ozy izy fa rehefa notaniana dia lazaina foana ny marina na amin'iza na amin'izy dia avy eo nataony kalendray. Be fitiavana nge neny iny e. Tsara fanahy ihany koa. Ao raha fa ataony dada kalainy zanako fa mahay be sady endry eo aingana. Eo ary e. Dia zao rehefa ny mpianarana enona tsara izay lazain'ny mpampianatra sy ny fanazavany amin'izay mahay be foana. Aza manany zanako fa nahatraizana ianao nianatra dia anao nezaka rehetra dada anao izay tratry ny hery no an'le tokany. Dada koa zakay be fitiavana be ohatran'ny neniko raha toa zao izy dia sambatra be tsika e. Ka tsika nge zao efa sambatra e.
ndiana aloha esory amin'izay ny kitapoambabeny iny fa amelatra tsy dia sakafo tsika mianaka atonony amin'ny fitoerany eny angana eny tompoko. ela ngely tsy ela zany raha tomady ain'lay ihany fa taorina reny falasana ny vadiko reny dia sahirana ny fikarakarana an'le zanako valokely alesy marina rehetra zany hitako tsy ampy fitiavana mihitsy izy hatramin'izay zao koa vao tsapako zany lanjany zanaka zany zao vao tena hitako hoe misy raha mifaningotra aminay mianaka ka mahatonga anay fankalahelo rehefa misy mahazo ny ray aminay ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka vavy apo mo efa tsy lazaina tsony zany tsara rehefa mahatsapan'izany laka fa misy zavatra ho lazaiko an'lahy retsy meno lary ahy tsy zany retsy fa misy taon'izay ho ataoko efa vita ny taratasy fampivarotana an'io tany io efa vita koa ny fahazondalana ny fanorenana efa ao daholo koa lesy ny materiel rehetra ny fanorenana ny ingénieur sy ny miandraikitra koa efa vonona hanompoka amin'ny herinandro iny fanamboarana sy ny ady fototra ka zay no ilako fanampiana avy amin'lahy dia aiza amin'izay zany le anampiako an'lahy ka hain'lahy za mandeha lavy ty lefa za akaiky koa any Angletera fa tsy aty mata za koa ny andro voalohany amin'ny fedina fototro ihany no afaka ngambe fa aorinan'io dia andeha ho any Angletera indray ka zay indrindra mba angatahako amin'lahy ny anaramaso an'ireo mpandrafitra ireo dia anaramaso ny fitaovana rehetra koa dia ho aiko ve lesy zany ry mitso hain'lahy zany zany izy ka tsy mahay ninona momba an'izany ka tsy misy ninona ataon'ny lahy fa tsy manaramaso ihany angely etsy mandraiky aramy lahy amin'izany fa tsy hoe miasa maina akory efa milamina daholo mantsy ny karaman'ireo mpandrafitra ireo sy le ingénieur sady atokisako fa manaramaso ihany mba angatahako amin'lahy satria aharitra mambolana maro ny diako misy telefona omeko an'lahy ifampiatsoantsika dia amin'izay koa tsy manano sarotra retsy ny fifandraisana ka raha misy mampanahy na zavatra ilaina maika dia antsony lahy fotsiny indrindra hoe resa-bolana ny ohatraohatran'izany dia tena namana tokoa lesy alaka tsy manadinina dia fatafa aza dia zao raha misy tiany lahy tiadiavina dia ataoko raha mbola vitako amin'ny mahampinamana antsika sy lahatra amin'izay za raha teo hain'ny lahy fa tsy mba manakavana mo mbola tsy manambady ihany koa haiko mantsy fa sahirana tokoa lahy amin'ny zanaka lahy iny ka raha misy tiana hifanampiana dia aza mihafahafa mihitsy lahy misaotra lesy fa tsy haiko tsony zay avaloko ka ahoana tsy aleo mba mifandombera kely indray aloha fa efa ela lesy zay tsy niona an'izay misaotra lesy miala tsiny fa tsy misotro tsony angahy efa haiko ka mitsapa ny lahy fotsiny aletsy tena niova marina letsy lahy frera zay no mahatonga hoe tena matoky an'lahy fa misy mahazo anao ngany tobetsabetany be ohatran'izao ny lohanao Dado marary be ny lohako dia tsy zakako zany ve ka sao dia misy zavatra tianao hoanina ary ao mba mitadiava mosoara dia le mirano apetaka eo andohako fa ohatran'izany nataony eny tamin'iza le narary izay ao fa hitapika eto am-pandriana andaso ary zao ie misaotra dada tiako raha tsy mialo mihitsy dada fa avy eo foana tena tsy azoko antoka hoe atao an'izao izy dia ho sitrana ka ho any amin'ny dokotera ihany zay zao dia zao fa so sanatrika hitatra zavatra fety zao vao ho sahirana eto ze zanako tokany ve na dia andaniko mifananako sady avelako fotsiny amin'izao tsapako koa zao fa tena mifandray am-po zay mianaka miavo aleo hitady akanjo anao dia ho any amin'ny dokotera tsika fa misy volangao dada nge manana namana tsara fanahy be zay manome vola azy za koa manana namana tsara fanahy be any am-pianarana manome gotehana foana indray mandeha izay aza na vitany sakafony sineny mihitsy fa dite sisany nataony eny hinanana azy mofo sy biskuit foana indraindray no tena omeny anahy zany
ny andra io vola mihitsy ka tena tsotra nge zany izy ko moa tsy manakavana ohatran'ny dada sady tsy mbola manambady no tsy niteraka ihany ko nefa izy manao trano de zany nasay manara-maso azy mandray karama nefa amin'izany fa izy lasa ny andafy zany meny telefônina mihitsy aza nge ty mba hahafahana mifampiantso izy aza nge le hitanao niaraka ansotrotoka tamiko iny foana taloha de taty koa izy tamin'ny nele efa tsy namatsika intsony tadidiko zany le hoe mity ve izy indrindra izy ko aza nge zao efa tsy olosotrotoka ntsony de dada koa ve karaha zany de ataoko hoe tonton mijo hoe zany ko sa tsy mety ka mino fa tena tsy ny azy zany ko nefa kay moneny ny teny hoe mila tiany olona rehetra ony zana iza na izy azafady fa disodiso tsara rehefa mahatsapa amin'ny fahaditsony ianao ka mifona avy hatrany satria zany ange ny tena fahendreny amin'ny fahazazanao zao tokoa no tena tsara anombohana ny fahendreny ao aloha anaovy ny akanjo anao fa ho any amin'ny dokoteritsika zany eny tompoko Manaona zanako. Bonjour mamie. Ary aiza papi? Tsy nandeha izy ekifa reraka be amin'ny asa noho ny Dado, mamie ange io tonga io Ai, ndringa iny andehanako aty fa tsy dadanao Sa tsy mahafaly andriva iny fahatongavako aty. Manao mama? Mama hony. Ovina mba niantso mamy ty isa inona ny banazo. Pe tsara vela tsy mahatsiravina. Zany kimia fa anatrandreo zavatra eto anao mami akanjo avinge de kiraro de mofo mamy ihany koa de misy zavatra hafa reto fa mino fa tianao sady atononanao daholo reto Waye akanjo tsara be tokoa miaraka amin'ny kiraroko sertety mifanaraka am'le izy. Merci beaucoup mamie. De rien. Ary aiza ny dada to tsy misy ka za tsy malala zay tiany nge Hon de beko izy fa tsy kizy fa nikizy ihany mahazavatra. Antanio ange izy Marina ve zany dada? Marina zany teny mami anao zany ka. De tsy nanaiky koa le kialadaly ty raha tsy nanontany. Sokolo fa nanaiky tomady raha tsy zany mety tsy niraisiny miandry reto fa nomezany reto. Alohan'ny andehanako de mila miresaka amin'ny tomady mihitsy momba an'izay ka. So mantsy aporisiany io miahaka alanay na sasany koa ny atotoany io. Io rery mama mandro so fa teto de varindresaka teto fotsiny tsika. Za ngamba tsy androso fa mbola mamaiky fa nanatitra an'ireny zavatra ireny ny tena atondriako Zao mia ito anatrana aloha ny kilalao anao sy reto famomezany reto fa iresaka amin'ny dadanao Ka tsy zakako rery ange reo Andala rehefa hoetiko ny sasany Zay fa lasa zany de merci beaucoup mamie. Velom. Mandra-piona kia Lasiny mia fa anjaratsika amin'izay zao. Eto ampiresahana de miangavy anao tsy napaka ny teniko. Ka zao ny voalohany amin'izany de izao. Waye to famantaranandro tsara be anaty fonosana miaraka amin'ny fehezam-boninkazo fa omeny dadan'izy reo fa omenan'izy zao ny fahafantaranao andreo ka tsy haiko ka fantatro ny ray ara ve ny andro rapitso ny rapitso lahadiko fetiny inona hoe fetiny reny io no nefa dada ngamo manana neny ka neny koa efa matsy atsika tsy zatra nanao an'izany hatrizay eny tsy zatra nanao an'izany tokoa tsika hatrizay fa manomboka eto de zatra amin'izay tsika ka tsy mba manana reny tokoa ary tsy mbola nanao an'izay hatramin'izao fa toy ny hoe olon'olom-pona amin'ireny teny fotsiny fony fahavelon'ny reninao indray de tsy mba nalala an'izay fetiny reny zany sady tsy nirara ihany koa hitako anefa fa niaritra mafy izy ireny ho atsika ka mendrika ny hotiavina sy hotsarovana ny andro raha isa-taona monja mba natokana ho azy reny ka tereny amin'ny fasan'ny eny zany reto fanomezany reto ve
tsy ateriny eny ka izy angefa maty ka tsy alala akory ny fisiny reny ka teriny azandray ary ka any mamianao ka izy zao no renitsika ka tsara raha tolorana famezana dia mbola velona karaha zany dia andrazy fa hividy zavatra ho azy koa sady anome fanomezana tsara be ho azy ary ka raha hivoaka hividy zavatra any any ary ianao dia aleo miaraka tsika fa ny andro efa hariva ianao raha teo zaza loatra ka andao ary andraso fampirina anreto fanomezana reto vetivety dia lasitsika vetivety fotsiny andray aloha dia tsy mila nreto fanomezana avy amin'ny tomady reto fa tsy vao nahita akory reto famantaran'andro soezam-boninkazo reto no nomeny ateo fetsarambela tsiny nandraisako azy teo imasony mihafa rano sitrapoko teo imasony teo mihitsy ny nandavako an'reto maizina tanteraka amin'iny ny foko no ny alaheloko anjanako ka navola mena amin'ny kilao azy amin'ny fanomezana omeny tsy averina ny anjanako velively zany ka afaly ary aleo avy hatrany dia ariko any anaty fanaripako any tony ka hotsipony ny mpitsindroka zorodira fa tsy ilaiko hita amin'ny masoko akory raha zay famantaranandro tsy tiako fonina akory raha zay voninkazo avy aminy famarikiriko ao nareo zany dia bon voyage amin'ny 4 andro montre si bouquet ary andraso aloha jereko amin'izay ny fanomezana ny memiahy ty ampinosana maingirany ty mantsy le izy ary ny ty mahavarina nova maraina ay dia efa dinina ohatra amin'ny andro androany koa na dia ripotry ny asa toy ny inona aza ve dia zay bela dia anadiny ny fetin'ilay kitapo ny finosana tokoa moa fetin'ireny azafady rehefa tsy tsaroko tokoa dia arabaina zany ianaoko misaotra dia tsy nanomana fanomezana ho ako zany ianao nefa ny zavikelinao aza vao maraina ny azo dia tonga teo ny raba Emmanuel any Allemagne aza moa mbola tsy nifoa dia efa ny raba telefonina fa ianao vady atao trano indray ty manadiny sy matory maraina ka diniko afa ianao koa nandalo teo zany miasy tomady rainy fefa lasy zareo mbola misy dia leandro zareo mianaka hony ianao amin'izany mbola miesona be ka ninik tsy niterina mihitsy rehefa vidianako fanomezana vadiko faza malahelo fa hoe mba asokafo ty fanomezana avy amin'ny zavikely tsika jerena kefa manokatra azy any izy io ndry reto izy chocolat misarisary mibiby isan-karazany dia jereo koa reto citation be dia be amin'ny taratasy maro loko torapo fotsiny ndray io fa tsy citation andrasy marina hoe vakina tsirairay aleo aloha atomboka amin'ity menamena misy sary foty tiako be neny tsy misy mahasolo aneny ary ty hoe sambatra izay manana anao ndry ary ty amin'ny taratasy miloko maitso kely ty indray hoe tsy voavidy vola ny fitiavany neny ity miloko volomboasary tera hoe ato ampona iphone neny ka raha azoko tsara nge zany jezebela dia ndreny ny tia nandefasana andreto fa tsy zay fenao ngatsy reniny ka fenao nge zao ny solondreniny satria zanakao ny reniny fantarao tsara koa ny fitiava miany mahela reniny ka tsy tokony akakanao za toropo avy amin'izao kanefa matoa natokany mihitsy hoe ho anao dia efa ianao zany no anolon'ny toerandreniniko mety eza anao eo amin'ny toerany mahely izy azazazakely iny efa mahavita an'izao reto sasany reto koa mitovitovy amin'izany daholo afareo aloha chocolat raha inany ianao ho avy tokoa moa zany mety nanahoana ary zay ny fihetseham-pony mama tamin'ireny fanomezana meko azy ireny anisan'ny zavatra tsara sady lafo ireny satria
sambany teo amin'ny fiainako zany amin'ny fanomezana ho an'ireny zany. Tamin'ny mpitiavana ny lanolorako azy fa raha sanatria ny fiatsaram-belatsiny no nandraisany an'ireny dia angamba tsy misy tokony ahadiso atsonika. Mba iza tokoa reny ringo dia aizy. Olona piremindreny sy teny an-dalana foana nisy ahy hatramin'izay nahatsiarovako saina. Teny na lalako ny Ramito sy Boloary Rakofafa. Zalahy moa ohatrany tafita daholo fa za rery ny afaka satria zara raha mba nahita karama fa mibahty entana no mba fivelomako. Betsaka nefa ny zavatra mampahery ahy tamin'izany satria mbola teo miasa anako izay zazana velan'ny mahela izay tena niraikim-po tamiko tokoa. Nanjary tia mivavaka sy tia mamaky baiboly satria izany no ny fahazaran'ny miasa mahela fo ny fahavelony. Tsy maintsy vitako ny zanako hoe tsy maintsy vitako ianao mia na ny aiko koa aza no sandany zany. Zay koa nefa hahatra navelan'ny reninao hoe zay zany mino fa fifaliana ho antsika ho fatongavany Manuela ty Madagasikara io miaraka amin'ny olo teny. Tena tsy ombitratra ny hafaliana fa ianao anga ahoana? Hanambady mety izy fa za allemande ny zanako. Andray fa mampiasa ny saiko dia ny hoe mba mahay miteny gasy ve izy zany sady teny allemand ihany. Tsy fandraisanta amintsika moa hoe mahay teny pirenena maromaro izy zany. Toy ny hoe teny anglisy, allemand, frantsay, malagasy keo anatiny. Efa miantitra ry dia indraindray manadino hoe dia inona moa zany fa dia karakaraina ny trano io toeran'ny vahiniko. Niavan'io zatovovavy io koa toa hoe aty Madagasikara daholo angefa nianatra ny nataony tany fianarana mahakasika ny resaka fitsaboana fonga hoe haika tena zanak'olona ambony benga izy zany. Tena sambritsika mananjanaka nambady olona ambony. Ny maman'le kiarakely no allemande fa nindray ny gasy ihany fa mpanifefo sady manana restaurant goavana eto andrenivohitra. Va niala no anarany kialakely io. Hoe faly be afa hitan'ny tonton Emmanuela miaraka amin'ny vadiny zany. Tamin'iny mantsy izy rery no hitako dia vao nalevony eny dia lasa izy fa tsy nijanona akory. Ianao ka mihaino resaka olon-dehibe tao. Ndana milalao aloha fa mbola zay lehibe zao no miresaka. Tsy fahalalam-pomba koa no mihaino resaka olona. Azafady ary fa saika aka le kilalaoko adiniko fotsiny aka n'ity kilalao ny vidiny mami aty azafady o. Ary tomado ato tsy miteny mihitsy henoko daholo izy teo ka. Inona moa zany fa andray vahiny zany tsika. Zay indray zany vo ifankahita zay sy valy taorinan'ireny fahorian'indrindra. Akoatra ny fandraisana azy dia atao amin'io ihany koa ny fisehoana sy ny vodiondry. Noho izany dia mila miakany tsara nareo mianaka indrindra fa isery tomaty satria andray vahiny manakady sika. So mantsy ka hanalabarakana ny vady. Tsy maninona fa ividiananay akanjo saza azy mihaza avikelinay fa se kosa manova metimety fa sao dia izy fanontaniana ny esan'ny vonanto sy ny fanehoana zany amin'io. Aza matahotra nareo fa ezaka am'izao rehefa alina be zao ianao dia mbola mianatra foana matory amin'izay fa so arary eo indray ny zanako. Ka za kosa nge dada raha vao tsy mianatra dia tsy mahazo voalohany ka na izany aza tsy tokony ary tory be ohatran'izao manjary tsy ampy torimaso dia atory fotsiny iray any am-pianarana any dia lasa ny fanazavan'ny mpampianatra ny tseno nefa zany ny tena aizana. Eo ary fa akomboko ny kahehako fa mba mangataka amin'ny dada mba adino lesona za maraina fa sao tsy tadidiko indray izay nianarako teo. Dia ataoko ahoana nefa raha tsy maika dia za daholo manao raharaha rehetra fa dada tsy avelako manao mihitsy. Ka raha ny fahazoko ny teninao nge zany dia hainao daholo ny lesonareo izay vita sa tsy zany? Hitan'ny dady eo rapitsy
fa zaho a dada tsy mandry an'izany fahatongavany tonton Emmanuel miaraka amin'ny vadiny aty izany a mety endrikely ohatran'ny eny ve zao izany vadiny izany sa masika be ohatran'ny mami ndao ry atory fa eo tsika mahita azy anjaran'ny dada indray zany no mivavaka eny ry volana avrily 13 natao ny fisehoana sy ny voatendrin'ny Emmanuel sy Faniala vadiny taorin'izany dia efa voatondro koa fa mialaka misy 17 volana aogositra amin'ity taona ity ihany no anatanterahana ny mariazin'izy roa any Allemagne dia inona moa zany fa tsy mandeza mianaka aiza moa no ananana ny sarany fandehanana makany izay tsy vola kely fa tena vola be mihitsy tovavy tsara tarehy sady mendrika avasady koa raha ny endriny mahay miteny gasy izy tsotso-piaina aloha raha tombanana amin'ny endriny ivelany na dia hoe mpanakarena sy mpanefo fa aza ireo ray aman-dreniny sy ny havany miseho amin'ny fomba fiakanjo sy ny fihetsiketsehany zareo ihany raha vao mikiadina teo izy ireo no maharaina teo rakotra fiara raitra dia raitra ny toko tamin'ny fahatongavana zareo ary olona nivoaka avy teo dia olona ambony sy mihaja be avokoa sabako hoe miaotraotra zany satria olona sahirana sy tsy mba manana zavatra lafo vidina raitra dia raitra ho ampiseho amin'ny fianakaviana amin'ny vadiko sy tamin'ireo vahiny ny azy ireo moa tsy dia fitafy sy firavaka lafo vidy sady marika malaza era-tany toly hatrany etapindoka tany am-palady fa ny ahy kosa dia ny akanjoko tsotsotra nanaovana ny rarana sy mahela vadiko tamin'izany ihany no nyentiko amin'izao rarahanjoko n'izao ny amin'ny ahy kosa moa dia le akanjo mie Gérald Dareny Bianray ihany niaraka tamin'le kiraro kely sy satro diadema mangirana niaraka taminy no nanaovany faly ery izy nanao akanjo vaovao sady nanendrika azy tokoa aloha izy tsy nety niara teo akatrin'ny Emmanuel izy fa hoe malahelo azy fa iverina indray afaka herinandro hitako tena tiany sy fony zareo tokoa aloha raha miahy fa za kosa efa miezaka mifandray sy mifanantona akaiky azy ireo sangy atreto aloha dia tsy tsapany zareo zany mampalahelo tokoa rehefa tsy manana sikamboty tamin'ny valo ora maraina ny nanomboka ny lanombana amin'ny efatrora sasany zao mbola mitoy ihany ny fety amin'ireo karazana zava-pisotro sy sakafo isan-karazany zao tokoa le hoe ampitoloha tsy dia nahinana sakafo firy teo ampisakafonana tamin'ny firaisana latabatra teo reny satria ny fanatrika teo toy fianakaviana rehetra miaraka tamin'ny zareo mpivady vao zasy ireo rafozako moa fa nihatra sady akaiky tamin'ireo mpanambady ny latabatra anisy aka menatra zao ataon'izy ireo tsenjero hoe tendakanina za moa tsy ny fahalalàn'ireo rafozako aho talohan'ny mariazina sy mahely tsy mila kivy ahy na mahazo kivy aza fa tsy mahazo ny lafolefona mila mitraka satria lehilahy ny tena ny fantatro dia tsy maintsy tafitako ny zanako tsy maintsy tratrako ny tanjona anampianako ny vavan'ireo tsy tisy miandro mafy ny fianjerako zao aloha ny sahirana fa ao arinao tsy maintsy mangirany misaotra letsy tamin'izay vitany lahatra amin'izay fa tena mahafinaritra tena kama maro ny lahy tsy zavy ilay izy ny tokony tena zany amin'ny lahy mandraiky menatra mihitsy ny amin'ny fanampiany lahinay mianaka tsy voavaliko lesy fa ao Andriamanitra nonitra ny sovitany lahy taminay no mivavaka ny fandraisana anjara mba vitanay ngamba fa ngahony efa lasa mpivavaka koa raha tomady le prevy be taloha ela marina
raha vao manadimy mivavaka na indray mandesa dia lasa milizanako fa tsy tia azy zany izany no matsy ny fananazarandreniny aziko fangaly ty dia mbola zaza be foana koa izy hatramin'izao a tsy efa ho herin-taona mahery anga moa zay no nahafatiny vatany lahy efotaona mihitsy azaka fa firy-taona marina tokoa moa izy iny 7 taona zaza endry sy mahay aloha izy vo afaka supeto dia mitady fianarana ho azy any amin'ny kolejy mihitsy azy io ka tena mahay tokoa aloha izy raha hoarina ny taona ny kilasy misy azy raha misy ilana fanampiana lesy dia aza misalasalatra any miteny a efa misy finday koa iny nomeko any lahy dia antso iny laharako raha misy tia nanampiana sa efa very le finday za kosa lesy zavatra melavy dia ho very ahoana fa ho tehiriziko mihitsy atao vakiko azy angambako zany le tsy eo ihany a fa mamerina ny fisaorana ny lahy tamin'ny fanampiany lahanatra amin'izay vetiny ny trano sady lavorary avokoa ny fandehanan-draha raha rehetra ka zao manasanareo mianaka fa hotokanana amin'ny alaka misy zao le tsy ho trano io tsara kosa zany ka lazao ihany raha hoe misy fanampiany indrindra moa fikarakarana isan-karazany tapan'izay nandoza mahelana mianaka maro ireo zavatra mifamofo ito fiainanay narindraty sady nany tsara saingy mahery foana zay satria zay natony ivavahana sy ny fotoana mahery somia mianatra iny amin'ny kolejy mpanjakana ray ety akaky misy aina ihany izy ary ty sady manana olo tiana sady dia vato soko ve zany sa tia indrindra rindra koa tena tia efa fantany tantaram-piainako rehetra indrindra ny fananako zanaka za efa mativady 3 volana zay ny arahanay tao anatin'izay volana vitsivitsy zay dia tsapako fa tena olona tsotra sy be fitiavana indrindra na dia olona manamymaizy azy aza mpianatra ao mpitsaba izy ary efa manao interny eny amin'ny azera be volo saika lanina amin'ny fiarahana ny fotoanana rehetra isan'andro rehefa somary vatakisa koa dia miditra toeram-pisakafoana zay fa mifarana ny herinandro moa za koa navita ny asako taorina ny fitokanana ny trano mijo iny mantsiny dia za no safidiny mba hikarakaran'izany mandritra ny herinandro dia mialatsina iny hatramin'ny zoma zany noho izy mandefa na makany dilam-bato atreto dia tsy mbola fantatro miazanako sy ireo ray aman-dreny mahila vadiko efa maty ny momba ny olo tiako vaovao inona re zao mety vokatro zao hoe miray aman-dreny mahely dia anahoana koa mety fandraisany miazo zava-misy zao anaiky fisanda dia raha manday izy dia inona anao toko tsy maintsy misafidy amatsy na irindra olo tiako na miazanako ny zanaka tsy azo arina nefa ninonina mety ho antony ninona olana za koa nefa tsy anambady maty sady ny tena mbola tanora raha tiako sarotra ihany zao toerana misy asoka safidy manatala mihitsy variana be ne ianao lasa saina ay ve ianao elaela ianao dia ilozako nandeha fieritreritra lavitrako oay azafady koa aloha nampiandrelanao teto ka ho amin'izay ra ataovy ny sakafo mazo tokoa ary ianao misaotra fa inona nataonao lokaty zanako kitozany ny endasiko fa zay nitako ny sarona tamin'ny sopera tao ka saika ny endy azy mihitsy ka efa nataonako endriny eo aty zanaka tady ty ka za kosa ary ve avy any dady ny andro raha to efa arivo tsika koa tsy misy mpikarakara fa zay tonga aloha fotsiny dia efa manao fa ono aroa tia miamarina vera hoe misy mpikarakara tsika
tsy azoko hoe mpanampy an-trano ve tsy ho samampimebe hoe zany hoe trano kely teny efa misy mpanampy sady aza koa nananana volana karamana an'izany ka tsy mpanampy araky ny eritreretanao ka fa solon'neny fa solon'neny ahoana neny a de neny foana na efa maty aza tsy misy asolo azy zany mia zao a etsena hoe tsy misy mahasolo ny toerana iny kanefa itsika mahatsapa fahavangana raha tsy misy mitovy azy maka ny toerany tsy aleo aloha misakafotsika de mampisakafoana amin'ny resaka tsara efa voaendy koa reto ny kitoza eny ary mila toizantsika ny resaka teo a fahazamihafafafa zao ny trano ipetrahana mianaka ato zany zao le zanakao am'izao tsy mahavelako nandendeha mihitsy izy mandra-pahatongako sady ampiseoko anao ihany keo tsy haiko zao zay mety ho fihetseham-po mahita atsikako fa efa nilazainao azy ve nefa hoe ho avy aty ahy ny momba anao rehetra mihitsy ka izy mihitsy no misisika ny aneoko anao aminy ndao mandroso ara nyvahiny be miao mia hoavy e Wai, neni? Wai marina. Foana hitandrindry miady endrika feno afaliana sy mirambirana ny tsena azo no sady nataony iny nefa zareo raha samba ny voa fakahita nitaso miany tanandrindra neno nefa zaza zao vao nahita azy manahoany mia fa ahoana ny nalalanao fa neny mitovy be amineny ianao rehefa mitsika izy de misy fandanganany tarehany neninay koa tsara fanahy be sa ianao raha tsy fanana masika be anka ohatry ny olombela rehetra mahay masika sy tsara fanahy ihany fa ny tena toetrako de olona be fitiavana sy tia olona rehetra indrindra moa fa ny ankizy ka neninay koa tia ankizy indrindra fa za fa izy efa maty de tsy mahita antsony zany ndry tianao ve raha zandray ny mba haka ny toerany ary tsy maninona zany raha tsoko hoe neny ianao mitovy be koa ny feo anareo zany tsy maninona ka ary ianao zany inona ny antsoko anao zanako foana ozy neninay na mia tsy maninona zany ataoko hoe zanako ka o mandroso de mahazo sisa fa zao ny aty aminay rinda reny efa nitantaraiko taminao reny moa ny tena fiainana mianaka inona tsara hoe anambady tsy andronao mihitsy zany zay nafendrotaona ny nafatesany zanaka de tsy menatra ianao na miahotra koa ry milazany zany eto anatreany aray aman-dreniny ary za mino fa zany vehivavy zany mahatonga anao tsy dipahatra ny tokantranonareo taloha kinanjo moa maty izy de mora foana ny irosonareo amin'ny fanorenana fifankatiavanareo mba haritra mandrakizay tsy marina kosa aloha zany dimy volana teo zao ny arahanay ary na zaza tsy nahay akory hoe fananinona moa no zary lasa ty olo-kafa mifoko zay fa zakana mofo nakozy zany kanefa mino fa tendrin'Andriamanitra no nahitako azy ka nahatonga hitory fity taminy sy nanekeny avy hatrany samy vehivavy zany de tsoroko aminareo fa olona manana maizy azy sady tso-piaina ka tsy mino hoe vola makarena na tombontsono mitiavany azy satria fantatrareo fa olona sahirana ary so mba manao fanafody ary ianao ty ka zay vehivavy tianao de tsy maintsy lasa vadinao iza moa ny mahalala raha izany nazo amin'ny mahela taloha de rehefa leo ianao de nataonao ny fomba rehetra mba hahafahana ny ainy satria izy fantatrao fa tsy mitarana aminareo aman-dreniny de mora aminao ny paketra vehivavy hafa indray ndraiky io sa mba teninao ro mama fa za kosa ve moa raha hoe mahanitra taloha de iverina rehefa olona tsy misy dikany ka vita andatsaka ain'olona manaka hoe nanao tsinitsinina amin'ny mahela fa tsy mbola nisy fotoana nampirafesako azy akoatra ny hoe misotro toka sy tsinody atrano
fa raha ny tsy namy vola azy kosa angamba dia efa nataoko ihany ka famonona foana zany na akolaka na mivantany mateo ny saika ao maneritrery dia ary Andriamanitra mahita rehefa tsy iny ny olona ka moka izy ny tsara aza mety tsara vela ty manonompoana ny naran'Andriamanitra eo ry tomady eny dia zay natonga ilaza aminareo an'izany ekeko hoe namela taranaka mahela rehefa nareo no raisiko tony ray aman-dreny niteraka hatramin'izay ka rary ny ara-maka ny hevitrareo ao no an'ny rosoko na angatatsodrano ihany koa ianao tsy raha inay na anambady vehivavy mameno ny trano azy fa ty zazana vela amin'ny mahela zay zafikeliny kosa tsy ampiarahanay ary apetraka amin'izay reny kely zany fa ianao ve raha matoty tsy mahay miteny raha tsy mampiakapeo manoatra raha angano mpivarotra solideny atsena ianao ve moa isinona ny vakinao aloha akoatra ny mararinao any amin'ny hopitaly hambany zavatra ny atao trano hanika na zavatra efa hiatra manaina aza dia mora morainao ery dokotera marina moko tsy mila misoroka fa ny mitsaby ihany vahaolana hitanao dia jereo fa hitarinao indray ny resaka anambady io ny tomady dia ina ny idiran'izany amin'io misoroka sy mitsabo tsy tia merina lasa zay ny rahantsika nalala fa raha tsy nivady tomady tsy mahelaka nitazontsika miazanaka izy ireo tsy maty ny zanako jejebela saingy tsy nisorokotsika nefa koa tsy nitsabo dia zao izy tototry ny tany ary ny zanak'izy ireo kely dia mitondra fahoriana satria kambody velindray tsy satry ilay tsy manatsiny ankehitriny ty iray ny ampiakatra vehivavy afy ikarakara izy fa ny zanany kosa ho taizay indray kely raha iverenana koa ny lasa dia aza dininao fa mahela mihitsy no efa tia ny tomady ray ny zanany na tsika niteraka azy aza tsy tia mihoatra ny tomady nometsika safidy izy tamin'izany fa na i tomady na itsika ray aman-dreniny fa izy ny safidiny moa tsy tomady ray ny zanany ary raha tsy nivady ry zareo roa dia tamin'izany izy no efa ny safidiny ho faty ary rehefa tonga atao anatin'ny tokantrano mba nitaraina ve izy fa tsy niaritra rery tao no ninona no reny ady saritaka be manadala teo amintsika ireny na andraisan'ny lesona ka nahatonga azy aritra satria tsika mafo ka raha tsy tianao ny anatsiny eto amin'ity fiainany ity dia miaza mitsotra aman'olona fa tsy manapatra ny hery mokondohanao efa fantatro miaza any ka tena tia ny vehivavy miary na miaza efa ndraiky boa aminy miao vingy oui mami tia ono fantatrao ve za vehivavy volotiny dadanao amin'izao zany ye neny ny olo tiny nenao anefa maty le vehivavy miaraka amin'ny dadanao amin'izao ka neny zany so dia mba azonody ary ny zavikeliko re olona so sanatrika nataonareo inona izy tomaty zay nefa voalazako teo fa so mba manao fanafody ty tomady ty inona nefa mataitranao amin'izany olona tena tiany sy maminy indrindra eo amin'ny fiainany indreniny ka tsy magaga raha zany no tsy afaka mbavany amin'ny mahazaza azy ny tena marina dia miahy mihitsy no miantso hoe neny andrindra satria mitovy endrika azy toe tamin'ony ny feony zareo koa misy itovizana be marina ve zany eny tompoko tsara fanahy be neny sady tena tianay sy dady koa ny moa dady za koa aza ataony hoe zanako marina k'izany mimia dia dadanay koa tena tia sady lasa endry be tsy mamitsony dia tsy te hisaraka amiko ndena amin'izay ry milalao dia tsy mitanynandro be na mivoaka ivelany tamboha eny tompoko karaha zany tsy hitako izay olana fa raha tena tiany se zany vehivavy zany dia tsy maninona fa omenanareo ny tsodrano atratra amin'ny farany tokantranonareo fa ny angatahako amin'se eny tompoko dia mba hitiavany se hatrany amin'ny miaza anakise ny orina any matsy dia hiteraka amin'ny vehivavy io se raha tsy momba izy ka sosany atria no tsinitsinina miay izy amin'ny matsy zanany azy izay mivady raha teo efa lehibe ka tsy hay izay avoaka ny ampitso matoky ahy nareo haiko tsara koa raha irindra fa tsy havitan'izany izy miara teo moa zaza endry sy mpakatoray aman-dreny zarandreny aina fiainy fitahina tomady dia mampiakatra anao rindra endrika afaliana vovady andefomandroka
ka na ho ratsy na ho soa dia vonina le tianao mandrapatapitry ny fofonaiko apetraka eo amin'Andriamanitra sy momba antsika rehetra ka izy no andity sy hanapaka ny tokantranontsika raha izy ty peratra ty mariky ny fitiavako anao sy mivadika sopory fo fifankatiavantsika haritra mandrakizay amin'ny alaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Izaho rindra enika faliana. Langa aloha langa fa tena mahafinaritra no mariazy ny tomady sy ty vadiny ty mba taiza ary ny nanana ny volana havitanany zao. Ankoatran'izay inofa ny trano fisakafoana sy reto cortège mpitondra azy ireo dia tena voaravaka tsara dia tsara tokoa sady lafo nanomboka tamin'ny Saint-Jondra tany an-tranony ray aman-dreniny io zazavavy io zany avy eo misoratra teny amin'ny firaisana ka hatramin'ny fanamasinana azy ireo aty am-piangonana dia miavaka daholo mihitsy fa tena mahagaga dia ty tovavy tika na ny fomba fihetsika sy ny toetoetrany raha ataondray mijery dia imahelana vela mihitsy mba zanaka Jezebela tany amin'ny sisiny tany ary ty tovavy ty sa ve mitombony zany hoe zanak'olona roa samihafa tsy misy rom-pihavanana na raha iraisana kanefa dia mitovy toetra sy mitovy tarehitra amin'ny bika mahasamihafa kely azy fotsiny angady hoe imahela taloha dia olona jejojejo sy tsy latra tenenina fa ty izy to tena malefaka dia malefam-piteny ery aiza motomadiny tsy milaza fa tendrin'Andriamanitra ny azy ireo miako tena hitako hoe tena ty azy toy ny fitiavany reny ary efa ineny mihitsy aza moa netsony azoko ikianakoa tsy sarotana fa dia ataony hoe zanako ihany keo mia tena tsotraka fa izy aloha somary lavalava kokoa ny mahely raha voafatany fa zahay no lazay ny tomaty hoe sondray aman-dreny dia sarikerizina ndray anay zareo raha teo mpanan-karena sady olona ambonimbony avokoa ny gadazandreo afany dia tena mistery tokoa ty fitiavantika tamin'izany fotoana dia imahela ny zanak'olona mpanan-karena sy zanak'olona manany maizy azy kanefa dia nitiany tomaty zay lehilahy sady tsy havana ny tsarena izao ndray ty tomaty zay lehilahy fa mananjanaka no ty vehivavy manany maizy azy satria mpianatra ho mpitsabo sady mpanan-karena ny ray aman-drenity za koa ty dia misahirana amin'ny fiainan'ny olona tsy hanampy-akory folazany Jezebela fatiko fa izay ivan'ny toetrako iverina ohatra ny tady marina zany dia arabaina lesy miraro soanareo roa haritra hatramin'ny farany dia arahan-jazavavy sy arahan-jazalahy misaotra indrindra re misaotra lesy milay ala raha tsy miova eno ay manao tonton mijo ay mia mahanjakely ny zanaka tonton zany androany saika tsy fantatra fa noeveriko hoe anjelin'ny Jesosy sali merci de rien kia dia miarabanareo roa naorina tokantrano ho tahin'Andriamanitra nareo dia ho sambatra trany dia ho lambana koa ka ho faty misy arahany dia iampy zandry mia dia misaotra indrindra ianao nge ho tsy tokony hanao raharaha oatra azo tsony olona efa mitondra rano io ka mbola mifezafeza manao raharaha ihany ay ianao koa ty dia tena malahelo ery raha mbola vitako io ka andrasako an'izy indray azy
mia mbola ny mpianarana ka tsy andry azy mirava kosa e na izy aza mba mahalala reraka ne ka zange efa eto e za tsy mamela anao raharaha zany fa raha mbola eto dia tsy avelako zany ianao za sy miako efa zata ataorina nafatesany mahela tomady aza iverenana tsondra eny lasa fa fiainam-baovao zao no efa misy atsika manjary lasa mamofotamandry ianao ka arary fo eo indrindra mora hoe eo mia azafady ary ary eo amin'izay ianao melomako afo dia ndala aloha mitsotsotra ny ampandriana makaina ka sady tsy mety amin'ny vehivavy be voka angeny mitanina foatran'izao enao koa zany raha vao diso miangetsana loatra koa ange ka ho sahirana rehefa iteraka e mila mihetsika na dia mandehandeha eraky ny tokotany aza misy exercice koa ary atao isan'androko fa za kosa aloha rehefa teraka eo dia aka-panampy amin'izay tsika hitako sahirana be mantsy nareo mianaka zay fa lasa sady mbola naraka courant ligne koa ka ndao ary roa taona taorina navy tamin'ny raharanay dia nitoejaza tamiko rindra rehefa natao ny échographie dia lahatsely ny zanakay 5 volana latsakely zao ny kibony rindra rehefa miandry andro zay ny amin'ny fahatongavany zanakay efa ho teraka fa orony daholo ny etatsika fa ho any amin'ny hôpitaly aingany ianao hoe andraso tokoa ary le valisy be mantsy efa vononao fa alaina sisa dia hôpitaly aiza moa zany no le atsika andraso aloha iantso an'le taxi efa nandehanako taloha iny akatsika eto e dia antsoa koa verim-panampandramama aloha nampy amin'ny ahy eo ka maninona moa raha hoe avy etrany dia miano alefany mety daholo re zay atao allo raliva ao mba aleva ty an-trano azao dad fa mbola tsy mahazo makao amin'ny ena angahontsika ary to tsy mamaly ahy dad tena azafady miafatsy eny koa marary iny ary tsy mbola mahazo mitsidika azy tsika aiko fa malahelo mafy dadany amin'izay mety hitranga zange efa tsy zazakely ohatrany taloha tsony fa efa mpianatra eny amin'ny collège dada ahoan'izay sombonaika na faliana na fahoriana dia tsy azo adonona no mivavaka satria Andriamanitra ihany mahalala izay momba antsika tsy tokony ho kifitsika fa eo Andriamanitra vonona ny ampy antsika amin'ny andro fahoriana raha misy ranomasy dia iza mahafantomansika nefa kosa raha sendraka alahelo tsika dia iza no lozany ho lasa fifaliana mahereza dada misaotra zanako dia ndehana amin'izay aloha ianao mianatra fa efa ionga ivero akanao mianara tsara fa zany lova tsara indrindra raha te ho tafita amin'ny fiainantsika mahantra dia ny fianarana ihany ilofosana tsy mitady valibabena aminao akoatran'izay ny tena fahasambarako mantsy dia za mananjanaka tafita sady indry morozaka moramora ny ranomasony dada inondrika izy fa tsy nahajery ahy indrisary dada tiako ty fahantratsika mahonena vadiko arabaina fa tonga soa ny vahiny kelitsika ie misaotra n'Andriamanitra fa tonga soa matsara le mpanikelintsika tadidinao ve ny anarany ie randria ny aina feny fitahina mirindra fitahina no iantsotsika azy araka ny fanarahantsika izay nalaina tamin'ny anaranao ihany ny mirindra kosa fitambarany anarako sy ny amin'ny aho hoe miasy rindra no mitambatra inona no mampitomany ianao azomenao tsy ny hafady koa fa ny loatra satria teraka somatsara ihany dia nandalo sedra mafiasa fantatro fa fitain'Andriamanitra tsika izany misaotra anareo mianaka nanoana sy nampahery ahatra izay tsy maintsy nodidinako ianao satria ngeza loatra le zaza
na mifampitandremana mafy ny dokoterany amin'ny fitandremana rehetra tokony ataontsika indrindra moa fa ianao ny olona rehefa midito izao dia mbola afaka miteraka naray aza sisa fanampiny tsy maintsy manantona mpitsaby ihany nefa ry mahazo aza foana avy eo fa za kosa nylazay dokotera fa tsy afaka hiteraka tsony no ireo antony maro momba toe-batako mahereza kely raha kanefa mananjanaka vavikely aminay dia fitahina indray lahy izy le fansona hitondra fitahinao antsika sy ny fiainantsika misaotra fa tsapako tokoa zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany nareo mianaka ny tena nahalalako ny voka-tsoa ny tombontsoany amin'ny fanakinana amin'ny fiainantsika rehetra Alo? Ramitro, mitenena tsara aloha e. Aza misendoatra be ohatran'izany zany fa moramora ihany e. Ahoana? Zany ve? Tena nahoana? Ay amonjy hopitaly. Ka aty amin'ny hopitaly misy mivadika nge zany e. Alo? Alo? Mbola ve lahy? Ramitro nandray re zany tratra nylozako famogozana ho mety sady maharatra mafy rehefa mifanehatra tamin'izany camion siterina be zany tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny raha ny fahazoko ny teniny teo dia io siterina be io no nanana olana ka rehefa tsy mahita ialana dia nifatratra tany amin'ny fiaranetiny nefa le fiara voazo mivoaingana ny arahana inanao arosazy tolina naso olom-permis tamin'ny autoricole anankiray izay zany no tadoza tao anatin'kio zany araka ny nambarany dia tsy nisy afa-tsy izy rery efa tena reraka dia reraka izy ny azo ateo inona reny ataoko hoe aiza ny tany ombako soko aloha fifanahy ny vavaka fa raha tsy zany dia nitoka no an'ny vahaolako aleo avetrany dia mivavaka aleo Andriamanitra ny taridalana fa izy ny tompony fahendrena ka mahalala sy mety azo tomady raha azony sy atao dia arahatsaka ny sy andavany sy rehetra lazaiko an'sy zao mandehana moaka amin'le trano misy amin'izao io ao amin'ny efitra varatra ambany eo misy vata mangiran'izay misy frera finona dolo zany lazainy sy ahy zany e miangavy an'sy ahy aza tapahana ny teniko fa efa kely sisa ny fotoana ananako ao aposiko ny lakile an'le efitra le trano dia ndana alaivy malaky izay taratasy ao anatiny io vata kely io dia misy laharana koa ao anaty finday akao hoe maître dia mba atsy avetrany hanao ny taratasy famindram-pananana mitsoa ianao aloha e dia anangy any seso tara vo hiala mainy eo e tsy misy kody io finday ako io fa efa misokatra fantatra izay tsara fa tsy manana havana hatramin'izay ary tsy mahalala izay ray aman-dreniko hatramin'izao tsy mbola manambady koa ary tsy mananjanaka lehibeako anefa efa manana ny faninanana sy ny areny sady tsy eto an-toerana fa any ivelany angan'sy efa so tsy ahavita handray penina ny tanako na dia rangotra sy ny ray azy
ao an'efitra faratra ambany ao eo andofandrinako misy varavarakely vy mitovy loko amin'ny rindrina fa mora fantatra le izy satria misy savily madinika anankiroa dia alay vao le vata vy mangirana io sy toa mialavidavitra aloha le farafara mba ahafahanse manokatra azy akoatran'izay dia omeko anseny fa nalahidy misy ny kofra fitoeram-bolako sy ny taratasiko rehetra misy ireo seky ahafahanse maka ny volany banky le fiara vao nanaovantsika arosa zay nahatonga ohatratran'ny lozam-pifamoivoizana io indray am'tio fa miaraka ao anatin'io vata kely io avokoa ny taratasiny rehetra faran'letsy omeo ireo tsy manana sy ireo kamboto toatsika aza elikeliky izy reny fa tsy fediny ho azy reny iainy ety an-tany fa ny fiainana no tsy mamela azy ireo tsy ho ety an-tany miazako miavana amin'ny olona rehetra misaotra ny amin'ny fahendrense dia toy izy fa tsara dia ho atolo sy adoholo ve ny fanana se ka se angeny tena namako sy akaikahy mino fa tsy ho sarotra amin'izany anatanteraka an'izany satria zay efa zatra nahita tsara ny firavitra io trano io omeko an'izay ihany koa ny findaiko izay tena lavety tsy ampahafiry ny so ny fanaovantsika izany se tokana ihany sisa no ilako azy dia ny antsony se an'io maître io le vazako efa nilazaiko ny zava-misy ka mety ho avy izy na dia ny andevina ihany azy angamba aza mbola miteny izany aloha sy efa manao ny hevitra rehetra ange mpitsabo ansy zako mivavaka be ao ansy hatrany kanefa aza mana fa no sy dia ataoko izany ireo taratasy famirapanana na teo aminay sy midro dia reraka tsy nahatsiary tena tsy nisy tao anatin'ny roandro hariva tao le koma tao amin'ny salle de réanimation indisina hoany any maty mihitsy dokotera rehefa nataotory ny alany enina reto misaotra lesy mitsoa misaotra fa tsy vitako amin'ny maha olombelona ny zava-pitanzy mino fa efa vovony se satria olona be fitiavana sy mahay maka ny toerany sokatson'olona rehetra isy maka ny toerany mpanankarena kanefa isy nalala tanana tamin'ny hafa isy raha teo mo kambotika mahay tsara ny tantarany zanaky ny lalana rehetra vitany atitana se matoky ihany amin'ny tsy anaovako tsinitsinina ny kambotsy mahatra ohatratsika fa mampiasa ireny tsy misy dikany tokony arena raha entina anaovany ratsy anamavona ny hafa dada matoko ny tontomijo matoko izy anaka nandao atsika tonton tsara fanahy nametraka ny fanana ndraitra ho atsika izy mety miona ve zao ny sy tonton mampalahelo tokoa rehefa maty nefa tsy manakavana na hoe manambady aman-janaka akory mahonena ny mahita azy mangamangana sy mifenon-dratra noho ny accident nahazo azy
ataontsika hivoakanaka fa hikarakara azy ny dokotera. Imidro ty maty nefa nivadiko mbola tsy mivoaka ny hopitaly akory. Sofatio reo raha fozako ray aman-dreny indrindrana nampy arakevitra fa ratsy zany ny ady reriny ny zavatra be dehibe mbola tsy fantatro. mba mahafohifohifona ny olona ka marina zay ny mahavony olona mahidy mbola velona nefa rehefa maty tsy mitondra tapampanjaitra akory. Ataoko hoe adaly ianao ka autiste. hita fa zany ny marina ko. Fantarao tsara fa sady tsy avany iny lehilahy iny tsy namela taranaka ihany koa. Olona prendreny sy zanaky ny lalana inge izy tomady ka rariny raha izay tena akaiky azy sy izay nahitany soa no nomeny ny fananany. Ianao no arariny fialonany ao. Ny olona lasa lavitra feno hoe tsingedy raha mbola variana mijeriny ao afa-tsy ny lalana ao ny zorana. Nenao koa ve tsy ohatra foana raha vao mba miteny ahy. Mitombona mihitsy tokoa aloha zao le teny hoe kodiaratsareta ny fiainana ka tsy mandangy ataolo tamin'ny indray mitoraka iny. Itomady sy ny trano azony taloha ty lasa ao anaty vila mamirapiratra zay vao vita haingana misestery zao iny fa tapoaka reny. Satria diso fanantenana moa fa tsy tokony hitomady nomeny azy fa ianao ao de miomany ianao fa hatsoatsy raha tsy vao miotetranao io de tadideo fa tsy hisy olona ho tianao. Any ka na rehefa maty aza zara raha isy andevina na fiatsaram-bela tsisy isa nanaovan'ny olona an'izany. Ny olona rehefa mandroso taona de miezaka ny mametraka tantara tsara na mamela mamoa fahatserovana fa ny ianao ty sary ratsy mampatahotra no aseho vahoaka. Mba menatra raha mato ty fa sady mpanabe nefa loajavy sao de nao fefa oroa atsoatsy zafy kelinao raha voateraka ao vany alavady Manuel. Ny olona zany nanao soa de nahazo valosoa fa ny ianao kosa raha toetra ratsy no amenona ny andronao sisa de aza manantenanao tafavoaka velona fa zay anananao aza miena tsy kelikely. Raha tsy miasa de marina ny ianao e. Ny ara-matoty nanenenako avokoa ny lasa ratsiko rehetra. Tsy misy mihitsy ny mahadokotera ny dalo-paizana raha ny toe-tsaiko indray no arefarefako amin'ny tany satria zay toerana le rehetrarehetra trany amin'ny hopitaly ka trany amin'ny mpamitana ny iraka iny atrely ny vony fiarahamonina aza de miezaka no fitaratra na de tsy tonga lafatra aza. raha ivolana taorina nandevenana mihitsy de nivoaka hopitsabo rindra vadiko ary mitrinanao ny interinao amin'ny asia raha-pivoloatrany zanaka mbola kely nefa de nampiato an'izany azy zany izy fa variana mikaraka raha mitokatranona na de feo zany mamany manampy azy mamangana matetika. Raha fozako moa de olona tsotra sy tsara fanahy daholo fa tsaraka ny toerana misy azy ireo raha ny hareny sy ny vonany jerena. Tena mizara roa mihitsy ny toe-tsain'ny olona na de samy manan-karena zao ihany aza. Ao reny manao kely tsy mba mamindro na mirereno izany fananana zany. Ao kosa ireo entiny anasoavana ny mpiarabelona aminy na mipetraka tsara fotsiny izy ireny fa tsy mirerena manambany hafa. Tsy mitondra makany am-pasana tokoa mihitsy ny harena fa tena namela fahatsiarovana tsara no alaiovan'ny olona rehefa maty. Tsaroko tsara zany ary miviny ny povo mivaingana. Tombady lasa saina be ny elo zany efa ela ihany no mijoro teto fa tsy hitanao mihitsy. Azafady rindra misy ilanao anga? Raha mba tsy misy atao ianao zafady mba jerijery hoe loka mitainginao fa zany olo zaza vetivety zafady ay tsy maninona ka fa onao rindra zafady ie miananao nananaona ihany le asa hitanao hoe mety amiko zany. Tsoroko aminao fa tsy de mety amiko tsony le asako taloha iny nefa le mipetraka ato an-trano koa tsy mety amiko mihitsy. Vao avy ny antso andeha ramosy mihitsy ato ka ary nampahafantariko azy hoe vadiko le mitady asa. Izy raha toy moa nanatrika andrarahantsika ary tamin'iny nahitananao voalohany hitany fa olona mavita le asa tsara ianao ka nanafatra izy ny andehananao andro pitso. Raha afaka ianao moa mazava ho azy koa efa ao reny laharany ka ny tsara dia omeko anao zany ny amin'ny fionanareo rampitso.
fa inona moa zany le asa rindra a tsy de sarotra ka manara-maso ny fizotrany orinasa ny tena ataonao minao fa tena vitanao zany ary tsy ilana diplôma nefa ihany koa tsy de misy manahirana satria efa misy caméra de surveillance ny sala rehetra efa misy sécurité koa fa ny surveillance ny tena ataonao re a lazay mihitsy aza hoe rehefa hitany hoe mahafapo azy ny fiasanao de ianao mihitsy no ataony tanakavanany tena faly be arindra tena feno ny foko mandinika ny fiainantsika kehitriny Andriamanitra nge miatsika so le banketsika botrabotra ny asany sanaka tada sy neny sany asakako andeha aloha hijery an'le lokasikary mbola tsy masaka ny vary mbola tsy nandro tokoa avy de androtsa barary aho de avy ao miverina manombo resaka amin'ny eto marapatonga ny sady resaka amin'le ramosehany amin'ny taonana rapitso lasa ry aloha ndao ary toerana mianaka kely vahiny le trano zay nitrangany reny adiny mahely reny le trano zay ny fomangatsika ny ihany ko androany ny vita mifampivarotana sy ny sombiany taratasy rehetra mahakasika an'izany kely volana zao nipetrahana efa mianaka kely ato n'ity trano natoloky mitsoanay taorina amin'ny fahafatesany vadiko efa mivoko mpitsabo miasa naka efa avy matokely kosa efa mpianatra eny amin'ny CEG ifitahina faralakelina kosa botrabotra sy tomaty lalandava no sady tsara karakara indrindra vadiko za kosa lasa assistant musée asiza raha vao miasa kelikely satria tena olona tsotra sy olona tena mandeha marina ony mazoto miasa ihany koa ka de zany no metrahany fitokisana amin'ny orinasa zay andreketany izy rahateo no akaiky indrindra fa lasa tena vakazo be zahay tsabako tokoa zao fa zay manao marina sy mandeha mirary ny ary manaraka nisy ny eto amin'ity fiainan'ity any tain'Andriamanitra fa zay mini manao ny tsy mety kosa de tsy ho sambatra mihitsy ary ny tena loza aza hoan'izay efa mahalala de mety hoenjana ny kapok'Andriamanitra miatra amin'izy ireny vao odiny saingy ndopandrosonareo menakavy kely ary mavesatra kely nareo zany raha nga mitondra baoritra lehibe de lehibe moa raha matoa sady mitrotro zaza no mivimbana zavatra amin'ny tanakan'ila miandray ty mitondra zavatra amin'ny sase lehibe eo aloha ry dada mba hampio kely bata azy ty mbola misy koa mantsy eo anaty taxi eoko eo ary raha matoa tonga aty reny ankizy manao omy mama za marary mandamaka mpandriny zao zany a ary tena tsy nalala n'izany zay sofa tonga taty zany androaniko bonne fête mami merci beaucoup zanako bisous de câlin aingana fa zany itsy afa misy keto eo ary que Dieu te bénisse et longue vie arabaina aloha mama natratra ny tsingery-taona anao faly zay efa mianaka kely miarabanao de engany ho ela vely le akoatran'izay koa moa de tsy adininay fetinareo reny androany ianao no ndaisiko reny ka hatr'izay ka zay no natonga alay tsy nanadino misaotra tamin'izay vitanao fa nahaizako namindry reny teninao hatr'izay reny manarak'izany de indro menay anao reto fanomezana vitsivitsy reto io no masinina fanjairana nalaonao andro rehefa tsy miasa reo koa misy fitaovana maromaro ilainao amin'ny fampianarany de tia koa misy fehezam-boninkazo anao rery mama de tia koa misy an'le ocean tamin'ny iny taratasy ny couleur misy soratra firarintsoa de chocolat miendrika sarisary reny lery mama ny fonay tapany ihany fa ny foman'olotra azy mamena azo herany
miala tsiny ko tsy mitsidika no sady tsy namaniko fa zay moa tsy nahalala hoe tsy salamy ianao dia mirary fahasalamany andray menatra anareo arakizy indray tsy reninareo anefa mahatsapa ho mananjanaka tokoa manana anareo na ny zanako naterako izay efa tafita za tsy mbola niantsona ny araha-bahakory tsy hitako izay olazana fa felo loatra ny foko hoe mifonananao tsintsina fisinao tomady tamin'ny fety indreny hatr'izay ireny isaky ny manome fanomezana lafidy ahy ianao dia ireny fehezam-boninkazo famantaranandro tsara tare ary fitaovana maromaro ireny raha vaovao raiko dia lasa ianao dia ariako avetrany miaraka amin'ny fako satria manana ny ampopoka aiko anefa fa maharary ianao ireny fanomezan'ireny satria nafoninao na dia lafidy aza fa zany manao tsinitsininy mama olona marary inge ianao ka tsy mety aminao zao mitomany zao e mitsangana koa teo fa tsy manameloka anao akory tena tsy zakoko ny mahita anao efa reraka be nefa mbola mampijaly tena mandohalika andray aoka ho andro ifaliana sy mandro manandaja ho anao ty andro anety rasiko ny tananao dia mitsangana fa ifanao anety foana tsika re avelao anala mifoko fa zay ny asitra natomady zay koa angamba mahatonga harary ka poan'andriamanitra mba iovan'ny toetra rasiko mpanao tsinitsina sy mpanambany afy io zatra manao folentika loatra fa tsy mba antrolona mahatsiaro maivana nefa rehefa mamela ianao ka tsy mampanina nafaty amin'izay aza ao fa safosafoko ny lohan'ny mami dia mangina amin'izay mama mbola mila anao nge zay sy ny zavokerinao raha sanatrika hofaty anao dia izandray no samboroko atsoko hoe mama akotrany rafozako mama indrindra tsy ho vitako tsy anolotra fanomezana sy tsy arabanao rehefa tonga ny fetin'ireny sy mitsingery-taona na ohatra zao tolozanareo mianaka amin'ny fanjimby-ranomaso indray fa tsy andaotsika ifaly sy fety efa nitondra sakafo zava-pisotro azy tsakitsaky zay ao ivelany eo amin'ny taxi ao dia alaintsika rehefa aveo mba ho mamy sy atsiro foana amin'izay fiainantsika manomboka eto efa tany amin'ny mamanay zay maraina teo ny rahabazy laza tamin'izy ireo zay hoe tsingery-taona mamiamia koa an'io ka anty zahay no ifety dia niteny moa zareo hoe arabaina ho tratra ny tsingery-taona dia mirary soa ihany koa ela velona mama mbola eo niniany nareo azafady fa tsy tanako ny ranomasoko fa nalohanao ny foko loatra ny zava-nisy olombelona manana fomofo ena ka mety malahelo kanefa misotra anao vadiko mampahelo fa ero atoko ny fisinao elako ny tena ka mila fitaratra amin'ny zavatra rehetra ho an'ny ankohona mba ampitao amin'ny ray aman-dreninao retsirindra ny fisaorana ny afiraritso dia misaotra anareo mianakavy kely koa e lafo fotoana misaotra anareo ihany kio nisy areo aloha mba raisiko kely ty zavo keliko ty so za fitahina kely dia menatra anareo zay sambatra tokony sy mpianakavy mahifakatia misaotra anareo nanajanay ray aman-drenina dia tsy nateraka izy nareo mivady tonga nanome vonatra ilay everina kitapony finosana aza tokoa ny ray aman-dreny raha mbola velona fa fotoana foana nanana iarahana amin'izy ireny e dia tsy manana aza mahany etsetra mahita ny hafa manaova koa ny somandrakarevo tsaroana fa zay manao ny tsara tsy very mandeha hitako zao fa tena olona tsotra sy manjary be fitiavany sy ary antony sy araka ny fitaizana tena izy zavokeliko dia miaza mahito koa andriamanitra nanokavana sy tamin'irindrimanitra sy mahay andriamanitra satria nataony misasaka nisanareo mba hifameno zary lasa roa lahy sy roa vavy izy mianaka teo aloha za ndraiky zany mivalindreo ady zay nisy natrena raha mianaka kely
mandrisy tsy ankehitriny tomady a zao afalimbe zao mivalinady se rehefa miady mantsy a de na resy na mandresy fa nareo kosa na andresy satria lasa tombotsoanareo zany valinady zany. Natolotry ny radio Madagasikara ho anao teo tantarany toy mitondra ny lohateny hoe valinady dia ampeny ny Ramarjon na Aina Faneva na Jedson na Faneminitso. Ireo mpilalao Daniela no Rindra, ny Ony no Geralda, Felandrano no Mia, Faly no Tomady, Alain no Mijo, Foma Mirina no Jezebel, mpandray feo Lovatolotry Andriamanana, Panatotosa, Alain Rabemanatsoa.